tonga hoe fampisakafoanana ny sahirana telo taona androany zany tokony asin'i Madagasikara ary fety zany ho anay eo amin'ny fanehoana azy kosa dia hoe raha isa-taona manao rindran-kira sy fandihizana amin'izao fahasahiranana izao dia miaraka amin'ny sahirana zay ary tsara vahanay mihitsy zany mahizana izy ametrahanay fa ny olombelona rehetra dia manana ny hasiny ary malagasy afaka mifaly amin'izay ananany fahafozatenan'ny mpikambana rehetra atao amin'ny antoko ny fahaizan'ny filaminana ao anatina fiarahamonina dia ahafahantsika mandroso ary izay dia mampita sy manabe ny mpikambana sy ny mpiarahamonina rehetra amin'ny mihitsy amin'ny mahazava-dehibe ny tontolo iainana ao anatin'ny hoe fampandrosoana mirindra ametrahana ny hasiny izany ndraiky sa mbola itoy amin'ny hetsika maro samihafa ty le fanamarina fampianton'ny partivera ty volana ty moa dia volana ho an'ny tontolo iainana volana koa ho an'ny zaza ary izay dia manao didikoatra fahobe manerana ny faritra izay tratra amin'ity volana jona ity fanohizana koa ny fankalazana fantelo taona ny aty ny azo amin'ny tinana vita dia ny hoe fametrahanay tanteraka ny atao hoe écologie politique teto Madagasikara sy taty Afrika ary eo amin'izao tontolo izao mahafantatra ny fisian'ny antoko maitso mahafantatra koa ny zavatra lehibe hoentina zany atao hoe économie verte ho ana fampandrosoana ny zava-dehibe faharoa dia hoe fametrahanay mihitsy ny zoan'olom-pirenena na lahy na vavy amin'ny resaka politika amin'ny fandraisana anjara amin'ny atao hoe fiomanana ny fifidianana izay any lalana andehanantsika amina demokrasia izay any miaro ny fitoviana na isy ny fitoviana na amin'ny resaka fahasamihafana ara-pinoana na ara-poko na ara-pahaizana ho ana malagasy iray ihany aminay tafita ary tena mbola mirodorodo hatrany ny fatokisan'ny olona ny antoko maitso iray zay ny fahazahoany mahay taratasy ny tsy mahay taratasy azy indrindrindrindra ny tatsafa izay miaina tanteraka ao anatin'izany hoe tany rano tontolo zany dia aminay le izy tafita ary mendrano zay moa dia miteny hoe raha mbola misy ny maitso tsy foana foloatena Kasika niletsika aketo firy olona misiby anatin'ilay izy ny siblena ty zany dia ny sahirana amina fokontany eo amin'ny 450 aty ambany tanàna any amin'ny olona 15 000 any manomboka tamin'ny folo zay no mizara sakafo mazaka eninjato ty tokotany ty any farana amin'ny 4 lasa ihany ny misy ny boatsika aloha dia beta be matany betsaka ny ao mafantatra hoe azaho aiza fotsiny dia amin'ny lalana makany vato iny dia misy rond-point ray makany kiamaty nefa dia samy nanolotra tamin'ny lotory zareo fikambanany aspirine sy doliprane tsisy maninona taka mabeoka tsaoatra dia saika maty fa dia eny amboniny jivalakazo zany jivala azoteka mabe asy aza le teka aza teka tsy nangatsaka vola koa zareo fa zay teako zay any dia mba ampy amezatsika ali am'izao fikarakarana atsika taloha naniantana taloha ny samaza ary mbola anasana ny maitso ifanometanana amin'ilay hetsika lehibe ho ataontsika eto Antananarivo misaotra be dabe ny mpitandro filaminana ny arbitre ny mpilalao ny mpakafy ny mpikambana maitso zay rehetra mbola te hiditra maitso ary mitsodrano tanteraka ny naresy sy ny resy fa dia ny lalao mbola ho ela kilalao mbola ho lava mahazo toa ary mirarerinandro sambatra ao antsika rehetra misaotra indrindra